Lafy mavoafa tanteraka kosa indray anisany ametrahany mpiasam-panjakana fanontaniana ny mahakasika ny fanatsarana ny tombontsoan'izy ireo efa notapahana nandritra ny fionamben'ny mpiasam-panjakana teny Ivato moa izay ny minisitra Tabera Randriamanantsoa ihany koa dia tsy mikely soroka amin'ny fanatanterahana izany ny akombavao. Tsy raraka an-tany ny feikevitra izay nivoaka nandritra ny fionamben'ny mpiasam-panjakana teny Ivato araka ny nambaran'ny ministry ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy Tabera Randriamanantsoa. Araka ny nambaran'ity ministra ity dia efa eo am-panomanana ireo volavolan-dalàna samihafa momba ny fanatsarana ny asa-panjakana ny ministera tarihany ary ny talata 13 Novambra ho avy izao no aroso eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny volavolan-dalàna momba ny fantsina ny grille indiciaire ny fanampiana amin'ny hofatrano ny mpiasam-panjakana ary ny volavolan-dalàna momba ny voina amperinasa. Iny zavatra izy natao anaty pobely akory fa voalohany aloha ny resiny fitondram-panjakana narano fitondram-panjakana akaiky misy matona danina vola 500 millions de FMG 100 millions d'ariary dia ny fitondram-panjakana zany tena izy rakaiky ny mahasoa ny fonctionnaire asika ary voalazako fezay moa isanandro na mikabara izy na mikabara ny fonctionnaire asika malagasy dia miaina amin'ny oxygène. Io zany fonctionnaire tena farana ambany misy aty an'Afrika sy voakarakara satria na ny antony ny texte rehetra amin'ny réagir amin'ny fieny fonctionnaire asika ty retard be sy miova fa tamin'ny 1960 66 dia sy mitombona sona amin'izao avanin'andrena asika zao zany ka izay zany mahatonga ny fonctionnaire io zany manao grève asia mitaitaina ka mandeha miasa ka am'izao zany dia isorana an'zareo fonctionnaire nanapa-kevitra tamin'ny 7-8 teo zany nanao le résolution ka am'izao zany amin'ny talata zany amin'ny talata herin'ny rapiso dia efa alefanay amin'ny gouvernement eny zany ny grille indiciaire ny alignement de grille indiciaire zany zay ny volavolan-dalàna voalohany. Volavolan-dalàna faharoa dia ny logement ny indemnité de logement satria ny indemnité de logement sika hoe 14 000 ariary amin'izao fotoana zao aiza koa Tananarivo na mifaritany ho 70 000 FMG ho trano ny fonctionnaire nefa ny mampalahelo misy sasan'ny fonctionnaire mandray indemnité 1,5 million misy mandray indemnité 500 000 efa samy fonctionnaire donc io zany dia ho ataonay zany amin'ny herinandro koa zany miaraka daholo koa mivolavolan-dalàna momba ny grille indiciaire sy indemnité de logement ary ny accident de travail. Volavolan-dalàna telo hafa ao anatin'izany anko ny volavolan-dalàna momba ny hetra alaina amin'ny mpiasam-panjakana sy ny momba ny fiatonana ny saran-dalana no atotry ny ministera ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny herinandro 20 Novambra. Everina hoy ny ministra fa vitaina hatramin'ny volana janoary 2024 ny fandiniana ireo volavolan-dalàna samihafa ireo. Akoatr'izay dia namafisy ny ministra Tabera Randriamanantsoa ihany koa fa ny fitondrana voafidim-bahoaka no anatanteraka ny fanatsarana ny tombontsoan'ny mpiasam-panjakana ary anisan'ny ezaka tanterahan'ny gouvernemanta ny ampidirana ny fanatsarana ny tombontsoan'ireo mpiasa ireo ao anatin'ny tetibola-panjakana 3 ambin'ny folo sy 2 arivo.